nanomboka omaly ariva ny fanazarantena nataon'ireo mpilalao ny Barea izay tafiditra ao anatin'ireo hiatrika ny lalao amin'ny fifanitsana ny CAN amin'ny 17 jona ho avy izao ka ireo mpilalao izay vonona sy ampitraika efa tsara no afaka mitraka toerana tsara ny Madagasikara amin'ny laharany FIFA no mijoro eny ambony kianja ho ny mpanazatra ny Barea. Omaly ariva moa no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny listra ireo mpilalao ireo ary avy hatrany dia niatrika ireo mpilalao miisa 720 voanjo. Betsaka no mirotsaka fidiana fa iray ihany no lany filoham-pirenena ho ny filoha Andry Rajoelina tao Anjahana Maroantsetra androany. Efa vonona ny aleoko maty ny tenany ka tsy amelany io raha mbola misy koa ny aina. Hoy kosa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao Mahajanga androany. Matahotra azy ny filoha Andry Rajoelina matoto sa mamoaka ny datim-pifidianana. Hoy kosa ny solombavam-bahoaka sy teny Randriana Soloniaiko tany Nosbe. Samy nanao hetsika politika moa tamin'ity androany ity ireo mety hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny solombavam-bahoaka sy teny Randriana Soloniaiko tany Avaratra tany Nosbe ary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany Andrefana tao Mahajanga ary ny filoha Andry Rajoelina tany Atsinanana tao Maroantsetra. Miverina mahazovana ny gripa mahery izay miteraka aretin'olona maro amin'izao izay sady mora mifindra ihany koa. Iray ao anatin'ny olona 50 izay tonga manatina mpitsabo ihany no ahina ho Covid-19 amin'izany raha nambaran'ireo mpitsabo izay milaza fa ao anatin'ny fotoana miditra amin'ny andro mangatsiaka ihany koa ny Madagasikara ka izay no mitarika ny fisian'ny gripa mahery io. Nakarina grado 6e midanina amin'ny karate ny filoha Andry Rajoelina rehefa fantany fa 6e midanina amin'ny judo ny tenako hoy sy teny Randriana Soloniaiko izay nanambara nandritra ny miavatory tao Nosbe androany fa mpakatahaka azy na mpanao kopikole azy ny filoham-pirenena amin'izao satria matahotra azy. Manoloana ny fitaraina ny solombavam-bahoaka ny Nosbe teo aloha Labananina izay laza fa 500 ariary sisa amin'izao ny Clauny Longilong raha 1,000 ariary zany teo aloha dia laza sy teny Randriana Soloniaiko fa tsy tokony ho voafitaka amin'ny fampanantenana pokaty ny vahoaka ny Nosbe fa zavapona ny programa sy ny fampanantenana rehetra izay atao raha tsy misy fametrahana ny fitsinjara-pahefany. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena vetrano etsika ny kafanany famparalam-baovao. Ireo mpilalao mahafeno ny fepetra ihany sy ampy fanomanantena no mijoro eny ambony kianja amin'ny lalao izay atrehan'ny Barea A amin'ny 17 jona izao izay fanandrinany amin'ny Black Star ny Ghana ho ny mpanazatra Rakotondrabe Romuald na i coach Roro androany. Tsy maintsy manomboka kosa ny fanazarantena na dia mbola amin'ny 12 jona izao avokoa aza ny fantatra fa ho avy ireo mpilalao natsoina avy any ivelany hoy izy. Ny antso ny fiaramienta ny vahoaka malagasy moa i coach Roro androany amin'ny fanohanana ny ekipa pirenena izay nanomboka niatrika ny fanazarantena androany teny amin'ny kianja ny Barea Mahamasina ho an'ireo mpilalao voantso andrafitra ny Barea A. Mikaela Andrianjaka sy tokony enina Randrianjatofo. 40 andro sisa no fotoana hanana ny Barea ny Madagasikara hanomanantena amin'ny fiatrehana ny lalao izay fanandrinana amin'ny Black Star ny Ghana ny 17 jona izao atao amin'ny kianjabeny Mahamasina. 20 ireo mpilalao namaly ny antso izay mpilalao amin'ny tanjany sy ny heriny avokoa ka ireo izay mahafeno ny fepetra ihany ny lalao hoy i coach Roro. Raha ny mpilalao netrereta tavoalohany dia omroa 30 mihitsy fa rehefa nandeha ny resaka sy ny fampiresana dia reny fantatra reny ny antony tsy afaka Karzala no ny ratra no ny raharam-pianakaviana izay miandry azy raha Andra Velsona izay hoteraka amin'io daty eno vatsika lalao mihitsy ny vadiny eo amin'ny 10 fa 19 ny volana jona eo nandeha tsara mifampiresahana mifampicomprendre ao anatin'ilay izy dia mitsodrano hoe ataovy aloha volleyball mba efa tsisy anjou intsony ianao hoe antetra amin'ny mpilalao niaraka tamin'ny sanina vesa ao anaty tsotra malagasy ireo natson'ireo na milalao any ivelany na milalao eto toerana zay amin'ny forme no milalao zay fantatra fa tena vitan'ilay baolina sy mahafeno ny fepetra ahafahana manao vokatra tsara amin'ny 17 volana jona zay no milalao. Tokony amin'ny 12 volana jona izao no tonga avokoa ireo mpilalao nantsona avy any ivelany ho ny mpanazatra. Any amin'ny 12 volana jona zay tokony efa au complet zany ny mpilalao tonga eto mety isy ny mpilalao mety afaka tonga melo efa misy mifampiresahana dia hitantsika eo izy hoe izasiza ny mety afaka tonga melo. Ireo mpilalao eto an-toerana aloha no nanao ny fanazarantena nanomboka androany ary tsy hijanona intsony ny fanomanantena raha tsy tonga lalao ho hiatrany ny mpanazatra. Nanomboka maly zany efa teto maly ariva zay nanomboka amin'reto mpilalao eto an-toerana reto mbola iampy ny Berajo zay mbola mikarakara kely ny mizatra kely manahirana azy i Berajo Sinjiva mino fa Berajo Sinjiva tonga eto ny amin'ny latsinainy maraina reny Injiva efa tonga eto satria efa tapitra ny fananana
filoham-pirenena tany aminy dia raha miampy nyberadriva dia zay tsy mijanona tsony mandrapatonga ny fampivondronana tena iarana amin'ny besiny maro dia efa miasa zay. Mila fiarah-mientana ny mitantana ny ekipa-pirenena ka ireo staff efa niaraka tamin'ny tany Algeria any no mandrafitra ny fitondrana ny ekipa-pirenena hoy coach Roro. Amiko ny staff koa reo ny staffko tany Algeria mbola miampy kely eo miampy ny le marque no manampy ana eto ilay assistant vahiny zay tokony ho tonga noho ny fempotoana akaiky loatra dia mbola tsy fantatra hoe avory ny fepetra ahafahana tongavany eto ve izy amin'izay fotoana izay mbola misy eo ampisafidianany ihany koa zay amin'izay fotoana izay fa mino ahafahany amin'ny deuxième match tokony efa ho tonga izy. Ny antso fiarah-mientana ny vahoaka malagasy amin'ny fanohanana azy ireo ny mpanazatra Rakotondra-be Romeo Alpes na i coach Roro. Masika mihitsy ny mpity baolina ketraka eto Madagasikara masika izy noho ny fitiavana ny Barea fa za te hiteny hoe zay mila fanampiana zay mila fanohanana toany zay fa zay miasa dia zay ezaka tena anomeany zay azonay omena ezaka zay tsy hanala baraka tsy mora tenenina zany fa tsy moramora atao eny ambony kianja fa ny fanohanany mpity baolina kitra malagasy no hery lehibe ho anay PDB ny mety zavatra azo tenenina fa zao mba mioteny mamy ny boakely zay mila an'izany fanohanana zany dia matoky anareo zay rehefa tonga ny lalao fanohanana nareo ary ezaka zay mba tsy hovadika tena fasiahana be rehefa tapitra ny lalao. Andro fahadimy amin'ny lalao atrehan'ny Barea A ny amin'ny 17 jona izao izay fanandrinana amin'ny Black Star ny Ghana ao anatin'ny fifanitsana ny CAN 2024 nanamarika moa i coach Roro fa tsy misy intsony ny fanantenana amin'ny andehanana any amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika saingy kosa mila vokatra ahafahana manatsara ny laharana eo amin'ny FIFA na ny classement FIFA ny Barea. Androany maraina ny ampison'ny niveau 1 ny lisitra ireo voantso andrafitra ny Barea amin'ny lalao ifanandrinana amin'ny Ghana niatrika ny fanazarantena voalohany ireo mpilalao androany teny amin'ny kianja ny Barea. Mpilalao avy eto Madagasikara ny 110 amin'ireo andrafitra ny ekipa-pirenena ny Barea ny Madagasikara A amin'ny lalao ifanandrinana amin'ny Ghana sy Angola. 70 kosa ireo mpilalao avy any ivelany nalainy mpanazatra tamin'ny lisitra ofisialy navoakan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra omaly saika hanampy fandanjany mpanazatra ireo mpilalao ireo ary nisy kosa ireo izay tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra ho an'ireo lalao roa ireo. Ndahorantsika ny manodidina izay ary. Miisa 17 ireo mpilalao vao antso andrafitra ny ekipan'ny Barea ny Madagasikara raha ny lisitra ofisialy navoakan'ny Fédération omaly. 10 amin'ireo no mpilalao avy eto an-toerana raha toka mpilalao milalao any amin'ireo kluba any ivelany ny mpilalao 12 ambiny. Miisa 3 amin'ireo mpilalao no ifandimby eo amin'ny toeran'ny mpiandry Satokazo ahitana ny Rakoto Asimbola Zakanirina na Inina izay mpilalao ny kluba ny LGCO Plus, Melvin Adrien mpilalao amin'ny kluba ny Tonome Evian ary Alan Rakotovaza mpilalao ao amin'ny ekipa ny Sergi Pontoise. Mpilalao 10 kosa ny eo amin'ny toeran'ny vodilalana na ny défenseur ao anatin'izany Randrianarsou Mahavitina mpilalao ao amin'ny Mama FC, Randrianiana Tantely milalao amin'ny Disciple FC, Romain Metanir, Tantely Rabarzao na mpilalao ny CFFA, Bertrand Dorian mpilalao ny FC Arche Pitesti, Razafindray be Armianta Rado mpilalao ny Jet Kitana, Jean-Martin Rakotonirina mpilalao ny LGCO Plus, Manuel Ansou Andona Ampoina mpilalao ny JS Saint-Pierroise, Roger Ramanzary Théodin mpilalao ny Club Sainte-Suzanne, Fabien Boyer avy amin'ny SG Saint-Pierroise. Miisa 7 kosa ny mpilalao hitana ny toerany afovoan'ny kianja na ny milieu ao anatin'izany Andrianarmanana Aroasina na Idax mpilalao ny Fosa Junior, Badio Rakotorso mpilalao ny Club ny Jeanne d'Arc, Lalena Rafanomezantsoa avy amin'ny CFFA, Matania Randrianarzao na mpilalao ny Disciple FC, Randriatsiferina Tokolantenena Olivier mpilalao ny Fosa Junior, Klona Razafindranaivo mpilalao ny MC Alger ary Njiva Rakotor Malal. Mpilalao miisa 4 kosa no napetraka ao an-toeran'ny mpanafika, isan'izany Jean-Yvon Razafindrakoto mpilalao ny Fosa Junior, Gilles Razafy Miarofenoasy na mpilalao ny Adjesaya, Toko Rakotondrabe mpilalao ny Kosfa, Hakim Abdallah mpilalao ny Revirton, Angelo Andrianantenay na mpilalao ny AS Excelsior ary Zotsara Andriambololona.
Ovahin'ny fandarana l'invité du jour anio sabotsy fahatelo ny volana jona taona 13 aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Frère Abel filompanorana ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny fahamarinana sy ny fanjakan'Andriamanitra, mpandinika sy mpandalina ireo zava-miafina ary ny tamtaram-piangonana iresaresaka makasika ny zava-miafina sy ny boky ny faminaniana ary ny tantaram-pivavahana, ny fifidianana sy ny politika. Fa eo ihany koa ny seminaire lehibe ho totosain'izy ireo ny fahaefatra ny volana jona taona 13 anasananao ary minaraka izany. araka izany dia Andriamatoa Rovatinarivo Abel no vahiny gasikara fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour varanao ao aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Notifirany mpitandro ny filaminana tamin'ny Big Boss ireo mpanaradia ny Siteny Randrena Soloniaiko izay andeha anatrika ny miavatoro atao amin'ny espace Labanane natao Nosobe androany. Nivory tao Jamanjary tapitanana mantsy aloha ireo prositeny kanefa tsy nekeny ny préfet ny anaovan'izy ireo diabe hatrany amin'ny espace Labanane. Nasiany mpitandro ny filaminana sakana araka izany ny lalana tokony andehanan'izy ireo. Tsy navela ny mpitandro ny filaminana nitatitra ireo mpanaradia any Siteny Randrena Soloniaiko any amin'ny espace Labanane ihany koa ireo fiarabe na camion tao an-tanàna tamin'ity androany ity. Tozorabe faritra sy Andry Nabesotra. Hatramin'ny 12 ratoandro no efa avory teo Jamanjary Nosobe tapo-tanàna ireo mpanaradia ny miavatoro hitsena ny fahatongavany Siteny Randrena Soloniaiko. Efa nosakanana avokoa ny bajaj sy ny camion na ny taxi be izay mankany Jamanjary androany tsy hitondra ireo olona tokony ho avy ao amin'ny espace Labanane Jamanjary anatrika ny miavatoro. Rehefa nanomboka betsaka nefa ireo vahoaka niravaka akanjo mavo dia nanomboka noravan'ny mpitandro filaminana niaraka tamin'ny préfet ao Nosobe. Nisy ny fifampiresahana voalohany teo amin'ny François Labanane mpitarika ireo prositeny ao Nosobe sy ireo anatin'ny OMC mba hanesorana ireo olona ireo ao amin'ny Jamanjary tapo-tanàna ka alefa any amin'ny espace Labanane. Monsieur le préfet. Fa raha tegna izy ange tsy azo ataony zegny. Anao teo zegny nivolagna. Tsika samby tanàna, tsika samby mikoa. Padre mandeha. Anao teo nivolagna hoe fa tsy mitovy le événement. Satria na zavazava volagna député teo igny dia hoe isaka événement misy amitsika eto dia tsy maintsy camion tanteraka olo. Indrindra fa événement TGV. Tsy mitovy marina le événement volanao. Satria nareo tompony fahefagna zay zegny mindrika fahefagna. Tsy anda izy hitanareo za mitsangana eto hitanareo ty amin'ny épaule ty za neutre. Za je ne fais que mon job. Oui, je fais mon job. Le job doit être équilibré parce que je fais mon job. Je fais mon job. Hitanareo mampiatra lalagna za igny zany zavatra tapaka agnivon'ny OMC dia mampiatra an'izay za hoane. Nanakina ny fanapa-kevitra ny mpitandro filaminana izay nandrara ny hitaterana ny olona amin'ny camion makany amin'ny espace Labanane ihany koa ny mpitarika ny prositeny ao Nosobe ny solombambahoaka teo aloha François Labanane. Akory ataonareo mitondra olo efa volagny ianareo fa ianareo tsy afaka mandeha magnano carnaval. Zay zany nagnino zay le camion tsy mahazo mitondra olo. Nagnino camion tsy mahazo mitondra olo fa atsika isan'andro misy raha atao camion mahazo. Fa ny any zegny camion tsy mahazo mitondra olo. Ino antony? Noho ny raha ty koa ty boka volagnanareo, noho ny raha ty zegny zay tsy mila olo maro eto fa ambilanareo tsy mahazo camion mitondra olo. Fa ende. Fa ny anty camion mitondra olo tsy mahazo mitondra olo. Zao ty olona jiaby tavela agny tsy mahazo mandeha, camion tsy mahazo mandeha. Nagnino zay baka tiany mazava. Ino antony camion any tsy nahazo mitondra olo nandeha aty. Ino antony nefa andavanandra atsika eto koa fa misy raha camion no andeha le raha na tsy faty aby. Koa misy asa teo nisy somabolinareo tamin'ny vitany camion ny volagninareo mila camion mitondra olo. Nagnino ny anty tsy mahazo ndraiky camion mitondra olo. D'accord zay anareo koa hoe principe hoe anatin'ny caractérisation 3 places. Mariny zay. Fa 3 places io manomboky ny any zegny ataontsika karaha io sary maray agny koa misy fanjakana agnano izy mahazo fa ny any ty zegny zay hitaky angitandregny nino raha misy eto tsy mahazo. Taoriny io dia tonga ny solombambahoaka ary nosakana ny mpitandro filaminana ihany koa ny fiaran'izy ireo. Nareo zao mihitsy
tsika manimba an'le ordre public zao raha ataonareo zao. Anareo miverina amin'ny espace labanany fa any no autorisation azonareo amorina olo. Monsieur le district azafady indrindra moa anaty tomobile aniny aniny za hay anaty tomobile mihitsy ny rendez-vous-nareo amin'io za hay Monsieur le député aza sarotana arina peralazonareo anareo atao blisy fa tsy mbola mamory olona zay andeha an-tambo misy apoko anareo za mampizana anao aninanao namafisy nisy olombavavahoaka perla zafinandro tamin'ny fifamaliny tamin'ny mpitandro filaminana fa na mangataka na tsy mangataka fahazahondalana dia tsy mahazo fahazahondalana trano ny fanoherana kanefa rehefa ny antoko ny fitondrana dia mahazo manao famorim-bahoaka anareo mpanao lalàna tsy mahay manaraka lalàna teto un point c'est tout mangataky autorisation tsy mahazo tsy mangataky tsy mahazo fampisanana tsy hisindrafonareo avao na raha hainareo anareo fa misakafonareo mavotaka anareo dia any koa fa zay avao ka hadiny fagnanareo teo tsy natao hanisakitsika vahoaka fa atao hitandro filaminana kanefa ny zava-misy io fihetsikinareo misy vavisy filaminana ka hadikinareo zay nareo mpagnakonota ateky avy hatrany dia nandrahona ny andefa big boss ireo mpitandro filaminana rehefa tsy nanaiky ny analareo olona marobe ny mpitarika ny prositeny vokany latsa-dranomaso ireo vahoaka marobe sy ireo solombavambahoaka misy zavatra mahery be mihitsy tsy zakany haigny mafana mikoaka karazony sery loajamy mangana tsy haina asa big boss zegny aby nitandahatra nandeha ditongotra amonjy ny espace labanany nao jamanjary izay any amin'ny 1 kilometatra sasany miala ny jamanjary tapo-tanàna avy eo reo mpanaradia ny sitendra andriana solony aiko rehefa tafiditra ny espace labanana moa ny vahoaka marobe dia tapaka indray ny herinaratra tamin'ny alalan'ny délestage ny fatahorana no mahatonga ny fitondram-panjakana tsy mbola mamoaka ny daty mpifidianana hoy sitendra andrena solony aiko nandritra ny miavatory tao nosy Béalville androany mbola izay fatahorana azy izay ihany koa no mahatonga ny filohampirenena makataka na manao kopikoli azy amin'ny zavatra rehetra toy ny nanomezana azy ny 6e dan amin'ny karate satria 6e dan amin'ny judo sitendra andrena solony aiko hoy ity solombavambahoaka ny toliara voalohany ity nanamafy ny tokony ametrahana ny fitsinjara-pahefana eto Madagasikara moa sitendra andrena solony aiko malona ny fitarena ny ponina amin'ny vidiny langilangy izay nitotongana any amin'ny 500 ariary tamin'izao fitondrana izao raha 9,000 ariary ny kilao teo aloha Tojo Rabefatra sy Andry Rabesaotra tao anatin'ny hafanam-po-tanteraka no ny tsena ny vahoaka Nosy ny siteny Randriana Solony aiko androany na dia teo aza ny sakana samihafa natao tamin'ireo vahoaka hanatrika ny hetsika androany avy hatrany dia nampitandrindreo mpitandro ny filaminana nanao sakana tamin'ny vahoaka hanatrika ny Mavatora androany ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Rabenirina efa ny vahoaka no mitady fanivana ka tsy maintsy ho vaky foana ny barazy hoy ity solombavambahoaka ity voalohany teniko aminareo solon-tegna mpanjakana sy mpitandro filaminana
vahoakio mananjo zay tiany hoenoy na iza nagnino moa tomobily mitaon'ny vahoaky reto bokany sakatsikananareo mitaona vahoaky TGV amenanareo mandeha na sedraina amin'ny lavanilina dia nidina tsy araka ny nampanantenana ny vidin'ny ilangilang hatramin'ny natongavana izao fitondrana izao ho nisy olom-bavamboaka teo aloha François Labanane mpitarika ny prositeny Nosobe androany raha 9,000 ariary mantsy ny kilao ny ilangilang teo aloha dia 500 ariary sisy izany amin'izao hoy Labanane efa tena mitady fiovana hoy izy Nosobe manoloana ireo rehetra sedrainy ty distrika ity toy ny fizahantany sy ny ilangilang Çatariu kilolan. Wafana kulera reksiem zay. Ini kulera yu. Itu ada problem amne kita Tema itu ada problem kulera yu. Zemin sini amo barah. Madam ne unifite zetize. Empasa siempre. Bismillah. Kita viu banga seheyu. Tebantal. Nani saksagana nani fu. Sijene sakasakanye. Ayana manefu. Nilaza izy teny randrena solony haiko rehefa nidresaka ny sehatra ny ilangilang fa zava-pona ny programa anasa izay tsy mijery ny antom-piveloman'ny mponina ao amin'ny distrika iray. Ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny programa rehetra dia ny fijerevany ny fivelomanareo. Ino moa ny fiveloman'olona eto Nosobe? Mazava ho azy raha ny resaka fambolena dia langilang. Tsy tokony ho voafitaka amin'ny fampanantenana pokaty noho izany vahoaka ny Nosobe hoy ny siteny randrena solony haiko rehefa tsy misy fametrahana ny fitsinjaram-pahefana. Aoka tsika tsy ho voafitaka. Ambarako ndraiky. Aoka tsika vahoaka eto Nosobe tsy ho voafitaka. Fa nizaniza mpanao politika tonga eto a Nosobe raha hilaza programa farany tsara indrindra ety ambony tany ka tsy misy décentralisation dia famitahana antsika Nosobe zay tovoatsika. Raha nidresaka manokana mikasika ny filoha Andry Rajoelina moa izy teny randrena solony haiko dia nilaza fa tompon-daka ny fankatahaka na copier-coller ny filohampirenena amin'izao. Ina moa ny antony mahatonga izao fitondrana zao tsy mamoaka ny datim-pifidiana? Ino ny antony? Ino ny antony? Matahotra an'iza? Matahotra an'iza? Matahotra an'iza? Atahora lihiny aho. Atahora lihiny aho. Alana copier-coller aho.
tonga nanatrika ity miavatoro tao nosy be Elville Androany avokoa moa ireo solom-bavam-bahoaka 20 ao anatiny miavatoro. Efa vonina ny aleoko maty ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana satria efa mijaly loatra ny vahoaka raha ny nambarany tao Mahajanga Androany. Misy izy ny atao hoe satan'ny firenena mikambana sy ny fifanarahana iraisan'ny pirenena izay milaza mihitsy ny fahalalana miteny na ny liberté d'expression ka tokony omena alalana rehefa misy olona mivezivezy na miteny. Etsika faharoa nisehoana fanakanana moa ny fahatongava ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao Mahajanga ny alakamisy lasa teo taoriny ny fanakanana azy tao Analavory ny 30 Mey lasa teo. Ndao arantsika nitatrizay ary. Nampatsiany mpitandro ny filaminana mba tsy anakalo ny tombontsoa kely fampiakarana galona amin'ny ankohonana izay nolazainy fa mijaly fadiranovana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny kabary fanokafana ny kongresy paritry ny Tim Boeny tao Mahajanga Androany. Ka eto dia mampatsiahy anareo zalahy. Fantatra fa nahazo tampotampontany ianareo. Na sy fampanantenana zany ampiakarana grady fa dia mitsara. Any eno bisiky ny ao anatin'ny sainareo ao hoe manana konany ianareo vady amanjanaka fianakaviana. Efa mijaly fa tiranaovan'izao hoe dia atakao amin'izany tombontsoa-kely zany tandremo. Toto tsy misy fa ny atao no miverina. Tokony ho fantatra ihany koa izy ny lalàna amin'ny fahalalahana maneho hevitra araka ny fifanarahana iraisam-pirenena efa nekena. Mazety kolonelina ihany mianatra ihany nandala zao akademia zao dia tsy malala ve fa hoe rehefa misy olona mivezivezy na miteny malalaka omena lalana izy satria misy le hoe sarty l'Union africaine, le charte de l'Assemblée générale des Nations Unies, na koa lay convention internationale. Là, jamais joué liberté d'expression, c'est une liberté de circulation. Tsy tokony anaiky overezinjo ary hijoratra amin'ny farany araka izany ny vahoaka hoy Marc Ravalomanana. Fa na mbola misy iny ainay, tsy avelana eky. Efa vonina ny aladia zahay tsy tarasaraka nareo. Tsaka tahaka ny ainay, tsaka tahaka ny fananay ianareo. Fanananay na ny zavatra ananay na doloalaina ambodingely nataonareo io. Ary tandremana tsara ny izany dia tsy maintsy saitsika. Say hoe aminareo hijoro tsika, mijoro hoe aminareo ary mbola misy koa farany tsy matsisy foana malantenana. Nandritra ny figadonany filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao Mahajanga ny alakamisy lasa teo moa no nanakana ny mpitandro filaminana azy sy ny mpiaradia aminy indray. Fa besaka no mirotsaka ho fidina fa iray ihany no lany filohampirenena ho ny filoha Andry Rajoelina nanoloana ny vahoaka ny anjahana distrika ny Maroantsetra Androany. Nampatsiahy ivony tamin'izany fa distrika nahazo ny vato besaka indrindra i Maroantsetra. Nambara ny filoha Andry Rajoelina ihany koa fa ho modely ny tenany amin'ny fahavitana amoky sy amelona ny vahoaka malagasy satria ny filohampirenena mahavita mamoky vahoaka hoy izy no tena filohampirenena mahavita azy. Tonga nitsidika ny Maroantsetra moa ny filohampirenena mivady Androany nanomboka ny asa fanamboarana ny kianja manara-penitra sy nitokana ny CSB2 Sonirana amin'ny Maroantsetra. Taorantsika nitatrizay ary. I Maroantsetra no distrika voalohany tamin'ireo distrika 710 nazahoany vato be indrindra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny filoha Andry Rajoelina tao anjana Maroantsetra Androany. Tao anatin'ny district 710 district ray no voalohany nahazahoako ny sy mifidy be indrindra manerana ny Madagasikara zay nahazahoana ny salarisy raika amin'ny 50 isanjato dia ny district Maroantsetra zany betsaka no mirotsaka ho fidina fa iray ihany lany filoham-pirenena ho ny filoha Andry Rajoelina nanoloana ireo vahoaka ny anjana Maroantsetra ireo. Rehefa misy ny fifidianana betsaka no milatsaka ho fidina fa raha ihany ny filoham-pirenena marina sa tsy marina.
betsaka mpifidy fa misy ny voalohany betsaka no milatsaka fidiny fa raha ihany ny filoham-pirenena. Mahavita mamoky sy mamelona ny vahoaka ao amin'ny filoham-pirenena mahavita azy ho ihany koa ny filoha Andry Rajoelina ka ataony ho izy izay avoky ny vahoaka malagasy. Ny raim-pianakaviana mahavita azy dia ny raim-pianakaviana afaka mamelona ny vady aman-janany. Ny filoham-pirenena mahavita azy dia ny filoham-pirenena mahavita mamoky sy mamelona ny vahoaka ao aminy. Ka za dia ho filoham-pirenena mahavita ary indrindra ho modely zany hoe ho ataoko ny amelomana sy ny avoka ny vahoaka malagasy zay ny fantonapetrasika ataoko. Ny fahafitatena ara-tsakafo ny fanambiny amin'izany ka nampanantenany ny anaovana ny tohadrano ao anjana maro antsetra ho ny filoham-pirenena. Ao anatin'ny fanamby apetratsika ny azahoana sy ny atratrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo. Io tanjona raha io tsy maintsy apetratsika. Ireo barrage ireo monsieur le maire, monsieur le vice-président Sénat ataotsika ny barrage ary tsy maintsy taitsika izany barrage maromaro zay atao eto an-dàna zany tokolatokolato. Notolorana moto ihany koa moa ireo ben'ny tanàna anatin'ny distrika maro antsetra mba hahafahan'izy ireo manakaiky vahoaka, manasoa vahoaka, miasa ho an'ny vahoaka hoy Andry Rajoelina. Ny maire avy eo malevona ihany koa matetika mandeha sambo, matetika mandeha tongotra, ny lalana ratsy ary nitenenina teo noho izany misy fanomezana efa noetiko maro antsetra ao ho an'ny maire eto anjana, ho an'ny maire ao malevona sy ny maire manodidina rehetra ihany koa no hitondrako moto ianareo ho anareo ho atolotra anareo ahafahanareo manakaiky vahoaka, manasoa vahoaka, mitsakakara vahoaka. Ny toy tamin'ny fitsidiana tao amin'ny EPP manara-penitra izay mahazaka ankizy hatrany amin'ny 900 isa moa ny fitsidian'ny filoham-pirenena tany an-toerana taoriany ny fanombohana ny fanamboarana ny kianja manara-penitra tao anjana. Solombam-bahoaka miisa 13 nanotrana ny filoham-pirenena nandritra ny fitsidiana nataony tao maro antsetra androany. Anisan'izany solombam-bahoaka Nanosy-Beanala, Mananara, Manakara, Atsimondrano teto Antananarivo, Ampany, Farafangana, Miandry Vazo, Fenoarivo Atsinanana, Mampikony, Miarinarivo, Toamasina ary Antananarivo faharoa. Mitarika ny mpikambana ao anatin'ny komity lavanily eto Madagasikara na ny CVM ireo mivosy Andrianarsoa taleny kabinetra ny fiadidinana ny Repoblika araka ny voafaritra ny didi-pitondrana nivoaka ny 13 Mey 2023 lasa teo raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety Africa Intelligence ny 9 Mey lasa teo. Anatin'ny mandrafitra komity lavanily ihany koa ny taleny fitantanam-bola eo anivon'ny primature sy ny taleny fandraharahana eo anivon'ny fitantanam-bola eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola. Ny filan-kevitra ny ministra tamin'ny 3 Mey 2023 lasa teo moa no nametraka ny fananganana io CVM io mba andaminana ny raharaha momba ny sehatra ny lavanily eto Madagasikara. Ny andindinjary. Mpikambana miisa 9 no mandrafitra ny CVM na ny komity ny lavanily eto Madagasikara raha ny voafaritra ny didi-pitondrana nivoaka ny 13 Mey lasa teo momba ireo mpikambana ao anatiny raha nitatitra ny vaovao navoaka ny gazety Africa Intelligence. 7 amin'ireo mpikambana 9 ireo raha nambarana no mpikambana ao anatin'ny governemanta no sady olona akaiky ny filoham-pirenena ihany koa. Olona akaiky ny vadin'ny filoham-pirenena Miala Rajoelina izay ao anatin'ny association fitiny ho iray hafa amin'ireo mpikambana ao anatin'ny CVM ireo raha ny lahatsoratra navoaka ny Africa Intelligence 7 Mey lasa teo izay tsy iza fa i Valérie Zafindravaka sekretera mpanantanteraka ny fandarana asa fiarina. Sandrino Manany taleny fitantanam-bola eo anivon'ny primature izay nambara fa efa taleny fitantanam-bola tao anatin'ny orinasa Akman Madagascar Export izay misehatra amin'ny tontolon'ny lavanila ihany koa no isan'ny mpikambana ao anatiny. Ansa Mirindra Andrenirina mpitsara ao anatin'ny fitantanana ny vola sy ny fitantanam-bola izay misolitena ny ministera ny fitantanam-bola. Isidore Razanakoto sy Roland izay misolitena ny ministera ny varotra. Mpikambana iray solitena ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny CVM io ihany koa i Jean-Luc Tam izay efa misolitena ireo orinasa mpanondrana lavanila tao anatin'ny CNV na ny filan-kevitra nasionaly lavanila raha nitatry ny Africa Intelligence io hatrany. Mitarika io komity ny lavanila io kosa i Romy Vos Andrianarsoa taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika.
ireo mivosa Andrianarsoa izay efa nanaova ny solombavahoaka sy tendra Andriana Soloniaiko antso tamin'ny filoham-pirenena ny tokony anesorana azy amin'ny fitantanana io komita ny lavanilina io. Déconnecté tanteraka amin'ny fahombiany vahoaka izao fitondrana izao. Déconnecté tanteraka amin'ny tena zavatra tena ilainy vahoaka izao fitondrana izao. Za tompolasy tompovavy dia lehibe ny sport eto Madagasikara ary fa nandritra fotoana maro fa nisany mpanao sport tsy maro noho nareo mpamboly nefa vola ny fanjakana lanina amin'ny sport ihany. Manino moa tsy hanamboarana toan-jano mba hampiroborobo ny vokatra, manino tsy hanangarana orinasa hananova zeza. Lasa voalohany sandro mpikamana ao anatin'ny CVM ireo ny fikarakarana ny agrément andreo mpanondrana lavanila ireo raha io lahatsoratra navoaka ny African Intelligence io. Eo ihany koa ny fikarakarana ny fitaraina andreo mpisehatra amin'ny lavanila. Tsy ahivina fa ny filakevitra minisitra tamin'ny 3 Mey lasa teo no nametraka ny fananganana io CVM na ny komita ny lavanila eto Madagasikara io. Mpamatsy vola miisa 20 raha kely indrindra no efa tonga tao amin'ny farimalagasy saingy tsy mbola nisy na vita amin'ny resaka fiara-miasa tamin'ny orinasa raha nambarany tompony andraikitry ny famokarana ao amin'ity orinasa ity androany. Izay olana arabola izay no sedran'ny orinasa amin'izao raha nambarany ka na ireo mpiasa aza miditra amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana tsy nandraisana karama. Nambarany mpiasa io moa androany fa mbola misokatra ny orinasa saingy ny famoahana ireo vokatra CVO plus curatif en gélule izay efa tahiry no ataony orinasa ankehitriny. Fanadidiny inao sirana efsonsy tokony hainy narandrian-jatovo. Nahatratra 10 ireo mpiasa tao amin'ny faramalagasy hatramin'ny fiandohan'ny fisokafan'ny orinasa raha nambarany tompony andraikitry ny famokarana tao amin'ny orinasa io androany. Tao anatin'ny herintaona nefa izay niena mendalana nisan'ireo mpiasa mbola mijanona ao an-toerana izay miisa 36 ankehitriny fa efa nialan-daharana 20 raha ny nambarany ity mpiasa ity hatrany. Izy ireo izay efa herintaona izao no nilaza ho tsy nandray karama. Ho tapitra teny volana Mey 2023 miditra zany izay mpiasa amin'ny farimalagasy amin'ny 12 volana tsy nandraisana karama. 12 mois tanteraka izy zany ty volana Mey 2023 ty ny tsy fandraisa karama ny mpiasa amin'ny farimalagasy. Tompony andraikitra ambony zany izay no an'ny mpiasa tsotra 7 volana amin'ity volana Mey ty ny tsy fandraisan'izy ireo ny karamany ray manontolo. Ho fandaminana araka ny napetraka ny orinasa hoe ireo mpiasa ireo tapakandro no miasa ary intelo isan-kerinandro ihany koa no miakatra ampiasana izy ireo. Ny zava-misy ao zany amin'ilay hoe tsy fisiny vola zay dia indray mandeha isan-kerinandro indroa isan-kerinandro intelo isan-kerinandro raha be indrindra no makany amin'ny orinasa zay satria tsy misy fiatoana ininona azon'ny orinasa atao anay intsony na dia hoe ny kely indrindra hoe ny frais de déplacement ho anay makany tsy misy ininona zany dia zay ny fandaminana moa napetraka ny mpitantana atao zany dia mijournée ihany raha makany. Mbola misokatra nefa ny orinasa saingy tsy misy intsony ny famokarana atao raha ny nambarany tsy tompony andraikitry ny famokarana ity. Tsy mamokatra ireo ranony intsony nefa ny orinasa fa ireo CVO plus gélule no mivoaka amin'ireo tahiry efa vita ho iatrany io tompony andraikitry ny famokarana io. Ny orinasa farimalagasy zany dia misokatra fa tsy misy famokarana intsony. Dia ny vokatra ao zany amin'izao ny CVO plus mbola famokarana hatramin'izay zany no ao zany hoe stock zany sisa fa ny famokarana zany tsy misy intsony efa hatramin'ny taona 2022 hoe mbola mitoy ny fanaparitahana hatramin'izao zany fa marina tokoa hoe efa nivoaka na ny OMS rehefa namoaka ny fataperana tanteraka amin'ny resaka valanaretina Covid-19 fa natsany ara moa raha malala mbola misy ihany ka eto Madagasikara dia mbola manana zany mbola misy ny CVO plus curatif en gélule zany. Olana ny amin'ny mpamatsy vola ho an'ny orinasa ho iatrany ty mpiasa ity nambarany fa efa nisy ny fandraharahana nataon'izy ireo amin'io fandoavana ny karamam-piasa io saingy tsy mbola nisy vahaolana zany. Ny fitadiavana vahaolana amin'ny resaka famatsim-bola avy any ivelany investisseur izay efa tena maro dia maro tokoa raha atao hoe ny 20 kely raha ny investisseur zany tonga tao amin'ny farimalagasy
fa tsy mbola nisy anankiray zany hatramin'izao hoe afaka navita fifanarahana fiaraha-miasa dia ny miezaka io zareo zany amin'ny lafin'izay nitondrana ny hoe famahana olana fandoava-karamanay nefa zavatra tena lavitra tanteraka ny hoe resaka karama fandaovana karama ao aminay zany le vaolany tadiavina. Mbola betsaka nefa ireo olona mitady ny vokatra CVO amin'izao hoe ity mpivarotra fanafody malagasy izay nanaovana fanadihadiana ity androany. Liny zay raha misy ka satria betsaka ny mitady eto ihany koa. Ny olona mitady eto dia le tratran'ny gripa be sy an'ireny dia misy avy dia le makaky ny mipotsy ravintsara izy rehefa tsy mahita. Manontany izy hoe misy ravina CVO le amin'ny sachet reny dia izay moa tsy manana dia avady izay misy ravintsara sy ny mipotsy aromba. Ny ministry ny fahasalamana moa no efa nanamafy fa mavadika orinasa mpamokatra fanafody ho an'ny filany malagasy ny orinasa fara malagasy raha toka namokatra ny CVO ny adina tamin'ny COVID-19 fotsiny ka fanafody 5 izay tena ampiasainy eto Madagasikara no vokarina amin'izany dia ny vitamine C, ny paracetamol, ny amoxicilline amin'ny indrondro ary ny calcium. Ho an'ny vaovao ny fahasalamana, marary iray ao anatin'ny 50 izay raisiny mpitsabo iray no ahina voan'ny COVID-19 raha nambarany mpitsabo izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Saika soika vokatra ny gripa tsotra no tena betsaka raha nambarany ireo mpitsabo hatrany. Mety hiteraka fahasemporana noho izany ny gripa mahazo ny olona, manana ny aretin'ny taovam-pisefona, ny areti-po sy ny aretin'ny vo. Ao anatin'ny fiaviany vanim-potoana andrindrina ihany koa no tena mampihetsika izay gripa izay ho iatrany mpitsabo. Fanadihadiana ho entiny Nambinina Ravelorson eo amin'ny sariny Ezekia Irmalala. Ao anatin'ny fotoana izay miditra amin'ny ririny eto Madagasikara amin'izao izay miteraka ny fivadibadian'ny toetry ny andro, miteraka ireo gripa miparitaka amin'izao raha nambarany mpitsabo androany. Raha ny tena marina zany tsika ao anatin'le vanim-potoana izay vaovan'ny toetrandro satria efa vita iny zao ny fahavaratra hiditra amin'ny ririnina tsika io. Zany dia misy fitraikany foana amin'ny fahasalaman'ny olombelona, tsy ny zazakely ihany fa ny olon-dehibe ihany koa. Ary zao tena fotoana izay isehoan'ny aretin'ny taovam-pisefona izay havana manokana amin'izany ny gripa. Zany aloha dia tena betsaka amin'izao fotoana zany. Tsy misy ankoatra ny gripa ny aretina tena mamela amin'izao hiatrany io mpitsabo izay nanaovana fanadihadiana io. Mora azo ny aretina ihany koa ireo izay ataizany aretina raha ny anambarany hatrany. Ny aretin'ny taovam-pisefona nge indrindray mety hanepitra ny olona ihany, indrindra ny olona voan'ny soika sady allergie le izy mitratra ny gripa izy. Le izy zany gripa tsotra ihany io dia mety hiteraka fahasemporana izy amin'izay fotoana izay zany. Tsy voatery Covid io. Mainka moa fa hoe tratra ny allergie le olona mety misy soika nefa misy Covid ihany koa. Zany koa dia mety hiteraka fahasemporana koa zany. Na misy koa hoe manana aretin'ny vo izy na aretin'ny fo dia mety hanepotra azy io zany rehetrarehetra zany rehefa tratran'ny gripa izy na tratran'ny soika na ohatr'izany. Zany zavatra mety misy daholo zany. Tsy mbola foana nefa ny COVID-19 saingy mihena ho iatrany ny mpitsabo. Fa tsy midika zany hoe tsisy Covid intsony. Fa misy ny Covid fa raha ohatra hoe misy olona 50 ny raisinay ohatra anatin'ny ray andro dia eo amin'ny anankiray eo ngamba ny ahina hoe mety Covid izy io. No zany le aretina dia gripa tsy misy ankoatran'izay zany ny tena betsaka eto zany dia ny gripa. Fa ny Covid vitsy dia tena vitsy mihitsy amin'izao fotoana zany. Ary ny soika mibetsaka. Raha ny atotanisana voaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina COVID-19 ny volana Mai 2024 ity, iray no hanamony ainy 20 ireo olona voamarina mitondra ny tsy mikaretina COVID-19, raiky amin'ny 20 tranga vaovao raha toa ka roa kosa ireo tratra ny fahasarotana. Mbola betsaka ny toerana tsy misy trano fitsaboana ary maro ny malagasy tsy afaka misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Omaly. Tsy maharaka ny filan'ny vahoaka nefa ny hôpitaly misy 300 izay naorina ary 500 andala mpanorenana ankehitriny ho ny filoha ka tsy maintsy atao manakaiky ny vahoaka amin'ny fisitrahana fahasalamana maimaim-poana. Ny ainga Omaly teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny caravane médicale andeha hitety andreo distrika 7 amin'ny folo amzato
eto Madagasikara izay nampitondraina hoe sarobidiny haiko. Tao arantsika nitatrizay ary. 20 ny hôpitaly natsangana tao anatiny 7 taona sy 4 bolana ny tantana ny firenena ka hôpitaly anasoa ny vahoaka sy amelona ny vahoaka no nananganana azy ireo hoy ny filoham-pirenena Andrazoelina. Na izany aza nefa dia mbola tsy mahasehaka ny filan'ny vahoaka malagasy rehetra ny hôpitaly misy eto Madagasikara ka antony nametrahana ny fiara fitsaboana mitety fatra na ny caravane médicale. Rehefa nandeha teny anivon'ny district manerana ny Madagasikara dia mahatsapa fa mbola maro malagasy izay tsy misy trano fitsaboana. Mbola maro ireo malagasy tsy afaka misitraka an'izany fitsaboana izany. Na dia mazo ary na dia maro ary ny hôpitaly naorintsika sy natsangatsika dia mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao eto amin'ny firenena. Rehefa nijery ny antotanisa dia nijery hoe firmo ny hôpitaly nataontsika 5 ny hôpitaly vitatsika efa niorina efa vita amin'izao tsika amin'ny teny izao 13 mialatsiny 5 ny hôpitaly andalam-panorenana 20 zany ny hôpitaly nataontsika manerana ny nosy ankehitriny tao anatin'izay 4 taona sy 4 bolana izay. Hita amin'ity caravane médicale ity avokoa rehefa fitsaboana rehetra toy ny fitiliana homamiadana, ny fitsaboana nify izay maimaimpona ny fitsaboana sy ny fanafody hoy ny filoham-pirenena. Na dia misy aza nefa zany hôpitaly zany zay tena anisany azahoako tena hoe satisfaction anatin'ny fosiny saina dia matsapatsika mbola betsaka ihany malagasy nefany zay mbola tsy misitraka ny fahasalamana. Zay ny mazava-dehibe an'izao caravane médicale zay ataontsika zao. Raha teto Analamanga fotsiny tamin'ny caravane sarobidy ny haiko 48 nisan'ny olona nisitraka an'izany betsaka zany. Ao anatin'izany misy opération sourire ny olona banga manampom-bava miditra amin'ny caravane médicale loatra ny tia mitsikitsiky izy mivoaka avy eo satria dia efa mahazo nify ary tena mijoro tokoa satria raha menamenatra amin'ny fiarahamonina dia afaka mitsikitsiky mivoaka amin'izao caravane médicale zao. Ao ny fitiliana fanaovana maro samihafa, ny fanaovana radio, ny fanaovana ny reo ny fitretena indrindrindra tsy fijerevana momba ny homamiadana na ny cancer. Ny aingandroany io caravane médicale io hiteto ireo district 7 eto Madagasikara. Teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina no ny ainga io maraina io izay natrehan'ny filohan'ny Repoblika sy ny vadiny. Nisy ny fanamboarana natao tamin'ny lalan'ny fiarandalamby mampitohy ny Moramanga sy Toamasina izay nisy ireo nosoloina noho ny fahanteran'ny fotodrafitrasa ary teo ihany koa ireo narenina raha nambaran'ny ministra ny fitaterana. Tao anatin'ny 4 taona ihany koa no nikatona ny zotra TCE na Antananarivo Côte Est ka tsy nisy fitanterana andalamby tamin'ny faritra Atsinanana iny. Nisokatra nanomboka ny voalohan'ny volana Jona 2024 lasa teo moa ny zotra andalamby mampitohy ny Moramanga amin'ny Toamasina izay nitarina azaka pandemia isa 700 tatrizay ary. Misy 20 ihany koa ireo commune afa-pasahiranana sy azo tombotsoa amin'ny fiverenana ny zotra TCE na ny Antananarivo Côte Est indrindra amin'ireo commune tsy tonga ny fiara. Nampitomboana ihany koa ny isan'ireo 16 amin'ny fiarandalamby ireo. Ty zany dia misy aller-retour indroa ao anatin'ny herinandro dia ny iray amin'ireo mankany Toamasina fa ny iray miverina eo ambily toy ny taloha. Zava-baovao amin'izao manomboka amin'izao voalohan'ny volana Jona izao dia ny vagao aloha lasa vagao 4 vaovao zany reto andehanantsika reto, misy première classe misy deuxième classe dia ny seza amidy koa ny tombo arak'izay satria raha teo aloha izy nanodididina ny 700 ny seza namidy dia amin'izao tsika miteny izao izy 300 zany dia nahafahana hoe mamezivezy ny olona tsara zany satria be dia be ny olona mivezivezy eo mitondra vokatra mivoaka na amin'ny période de vacances ohatra be dia be mihitsy ny olona mifamezivezy dia nampitomboana mihitsy zany zay fahafahana mitondra olona zay
mba amezana fahafapoan'ny vahoaka rehetrarehetra zay mifamezivezy amin'ny liana TCE manomboka Moramanga ka hatrany Tomasina. Fiara misalaha no nahafahana namerina indray ny zotra TCE Moramanga Tomasina satria betsaka ny narenina indrindra teo amin'ny lafiny fotodrafitrasa hoy ny minitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro Valerira Monjavelo. Betsaka ny fasimbana, betsaka zavatra namboarina tamin'eo nisy ao ny vokatra ny takaitra ny navelany rivodoza reny, ao ny tsotsodrano rano, ao ny éboulement maro isan-karazany, fa anankiray koa tsy afaka maivanina dia nisy fangalarana ny vy reny lalam-by reny zany dia ny fasimbana ny lalam-by dia tonga amin'izao dia ankafaliana satria anisan'ny tanjo napetraka hoe sisy faritra, sisy commune, sisy fokotany tokony tokamonina tsony zany fa dia tokony tratra ny fomba ny fitaterana sy rehetrarehetra zany. Ny ray jona lasa teo no nisokatra ny zora voalohany mampitohy any Moramanga sy Tomasina. Ho an'ny lafim-baovao sosialy, tsy manaiky ny fametrahana sakana ny lalana mampitohy ny fokotany miisa 5 ao anatin'ny distrika Ambohidratrimo izay lalana ifamezivezen'ny olona efa antaonany maro ny fokon'olona ao Merimandroso raha ny nambaran'ireo fokon'olona tao an-toerana. Efa misy nefa ny lalana amboarina ifamezivezen'ny mponina ho nisy olon-tena ny tompon'andraikitra namefy ny lalana. Lidina ifotony teny amin'ny fokotany Merimandroso nisy olom-bavam-bahoaka ny Ambohidratrimo nijery izay fanakanana ny lalan'ny mponina izay niaraka tamin'izay ihany koa nomena Ravaboarivony sy Anja Rakotonoray. Ny farantaona 2024 no nanomboka ny fanampenana ity lalana ity raha ny nambaran'ireo mponina izay ambaran'izy ireo fa lalambe ifamezivezen'ny mponina saingy nisy ny fanampenana natao. Ny olana manjady anay dia ohatran'ny hoe sabotage économique sy ivelomanay rehetrarehetra mandeha amin'ity daholy. Na ty lalana ity zany lalan'ny mpianatra mankarian'ny tena kiposkola eto mandalo ny mpianatra kely ankizy kely hatramin'ny ankizy kely indrindra ka hatramin'ny terminal no any eto mandalo ny avy any an'iny didiny any iny. Ty lalana ity hitanareo zao io arinanareo ombitsarety lalany tatsaty mandeha manao vary dia ny olona rehetrarehetra amin'ny ilany atsinanana commune ilany commune Merimandroso iny afaka tany Ambodrakitra, Novorano, Amatsindry, Amboatany eto ny lalany mandeha maka era PPN rehetrarehetra maka ny Ambatolampy Mafotsy ty lalany ity ny lalana mamatsy olona zany. Tao anatin'ny fidinana nataon'ny solombavam-bahoaka ny Ambohidratrimo tena nitoerana no nilazany fa voafaritra tsara ao anatin'ny karatany fa lalam-bahoaka io misy manampina ao amin'ny distrika izay andreketany hitantsika amin'izao io ny lalana ity zany lalam-bahoaka hatramin'izay raha atao anaty plan dia mipetraka tsara mihitsy hoe chemin le izy ity zao le chemin resantsika ity ito izy iny dia mampitohy makaty amina fokotany anaky 5 aty ambadika aty aiza zany lalan'ireo fokon'olona mipetraka amin'ireo fokotany 5 ireo raha ohatra ka ho tapahana eto. Nanambara kosa ny solitena avy amin'ireo olona voakasika tamin'ny fanampenana lalana mampitohy ny fokotany miisa 5 io fa efa misy ny lalana ataon'izy ireo ho an'ny fokon'olona. Efa nandeha ny tribunal dia efa resy ry zareo dia nandeha indray manao rappel ry zareo amin'izao fotoan'izao amin'ny 5 juin zao le tribunal manaraka. Le izy zany efa tena ela ny tokony hoe nitapahana amin'izay le lalana fa aria mera moa mari amin'ny anaria misy anankiray lalana anankiray dia tsy amin'ny anetsy misy lalana makany amin'ny le atao hoe ina fiangonana Matsindry efa hoe amenan'le izy dia zareo tsy mety manaiky mihitsy dia zany vavabe ohatran'izany natao anay ny olona rehetrarehetra manana lalana ny anala tsara zao efa nanaovana lalana ry fa zareo le ao amin'le amin'ny clavier somary amin'ny clavier ao zany afaka mipita ery amin'le ery amin'ny anina ery zany efa misy lalana anankiroa zany efa manomboka amboarina tsikelikely fa izy oui ny anankiray amin'ny mopera dia efa ierahana sy mopera manao le lalana anankiray. Ny anomezana lalana ho an'ny fokon'olona ao an-toerana kosa nefa notakiana hoy ny ben'ny tanàna ny commune Merimandroso. Tena tanjona amin'ity raharaha ty dia ny amoahana didy manome servitude de passage ho an'ny vahoakanay. Ny lanja sora-baventina ny eo ny fanoherany ny fanidina ny lalam-pokon'olona io ireo mponina tao Merimandroso anatin'ny distrika Ambohidratrimo ireo. Izao kosa resika dia izy hatramin'ny Betstoka.
Mpianatra nisa 70 no nivoaka fianarana tao amin'ny université ISFPS leader tao amin'ny andiany Matsilo izay ahitana papiteraka, papivelona, mpisehatra amin'ny serasera ary ny mpandrara sy ny transit et douane. Nisy ireo nahazo ny diplôma licence, tao ihany koa nahazo ny master 1 sy ny master 2. Raipia ity andiany Matsilo ity moa ny généraly Ramakavelo Désiré, raipia ny sampana paramédical kosa ny commissaire Kotomanana Jimmy, ankoatr'izay ny raipia ny université sady mpanohana Anne France i Randriamiadana Feno ary ny renim-pia Innova Colombe. Ndao rahantsika nandindiny zay ary. Androany zany une sortie de promotion ny promotion Matsilo. Zany hoe misy ankizy eo amin'ny 70 no avoakan'ny sekoly androany dia ahitana an'ireo filière sage-femme, filière infirmière, dia ao koa ny filière ao amin'ny sciences de la société izay ahitana ny resaka communication, gestion, transit et douane ary koa droit et technique des affaires. Zany hoe zany ireo ankizy ireo zany manomboka mahazo ny diplôme technicien supérieur na hoe bac plus 2, dia misy koa ny mahazo licence ary misy koa mahazo master 1 ary misy koa mahazo master 2 bac plus 5. Izay moa zany dia manana partenaire anankiroa. Eo moa zany partenaire zany hoe tena namana miarady TNM France, zany hoe izay mandray ny mpianatrinay zany anao bénévolat any France zay mahazo indemnité. Dia misy koa miaramiasa aminay amin'ny agence ao Allemagne ao dia zay hiasa tanteraka any Allemagne zany ny ankizy zay voafantina amin'ireo mpianatra ireo mivoaka ato aminay ary koa andeha koa amin'ny sehatra ny fanjakana ary sasany koa dia andeha eto Madagasikara ihany dia andeha amin'ireo orinasa maro isan-karazany zay miara-miasa aminay. Ny toerana ahitananay moa zany dia raha eto Antananarivo dia ao amin'ny immeuble Tanjobato ao akaiky ao amin'ny microfinance trano fitaratra ao amin'ny 3e étage ary misy koa 60 hectares ao ambadiky ny havana ary Majunga koa misy dia misy koa Toliara, Fort Dauphin, Ambovombe. Dia eto zany dia manentana ny mpianatra izay anao licence na diplôme de technicien supérieur aminay na anao master hoanina na toa fa misokatra mitanatana ny varavarana ary mandray anareo izahay amin'ny zao fotoana zao ary aza tiany rentrentsika amin'ny 11 juin zao 2023 itsika efa manana partenaire any ivelany dia izay no nentanay anareo